Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra zao soraty. Izy indray ry havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Raha mijery ny Apokalipsy toko voalohany andinin'ny 7:20 dia misy an'izao teny izao voasoratra ao manao hoe koa soraty izay zavatra efa hitanao na izay zavatra ankehitriny na izay zavatra mbola ho avy rahatrizay dia ny zava-miafina ny amin'ny kintana fito izay efa hitanao teny an-tanana kavanana sy ny fanaovan-jiro volamena fito. Baiko ry havana no nomenan'i Jaona nambara eto ary Jesosy Kristy no nibaiko azy satria tao ponjy izy tao amin'ilay nosy kely antsoina hoe Patmos no nahazo an'izany fanambarana izany tao anatina fahitana ary nahita zavatra maro izy izay hitany masony, zava-miafina ozy izy zay nanambarany azy eo dia ny zava-miafina na amin'ilay kintana fito sy ilay fanaovan-jiro volamena fito. Io kintana fito io dia tsy io fa ny fanahan'Andriamanitra io. Ny isa fito moa dia entina milazana hoe fahafenona, zany hoe ny fanahan'Andriamanitra rehetra. Dia ny fanaovan-jiro volamena fito indray dia entina milazany hoe fiangonana rehetra zany hoe misy zava-miafina avy amin'ny fanahan'Andriamanitra ho amin'ny fiangonana rehetra aseho anao. Dia izao soraty natao baiko mihitsy ilay izy mazava ho azy fa zava-dehibe matoa soratana. Raha ohatra ka tsy voasoratra ilay izy dia lasa mety honohondo na miova tanteraka mihitsy ny zavatra rehetrarehetra rehefa aty aoriana. Raha ohatra fotsiny zao ianao ka efa nahita an'ireny hoe misy ilay tanora manao kilalao hoe misy afatra ampitaina amina olona maromaro dia mifampitodika reny dia alefa ilay afatra dia apita amin'ny anankiray dia apita amin'ny anankiray dia apita dia mandra-patongeriana any ery efa miova tanteraka mihitsy ilay afatra. Raha ohatra nefa ka voasoratra ilay izy dia tsy miova mihitsy ny afatra iny fa iny soratra iny fotsiny ny ampitaina ary izay no mahatonga an'izy hoe 2 taona ty aoriana dia mbola tsy miova fa mbola io ihany izy satria voasoratra ilay izy ary sarobidy be mihitsy eo anatrehan'Andriamanitra izany hoe soratra izany. Rehefa nanome ny didy folo Andriamanitra dia nisoratany tamin'ny vato fisaka mihitsy ny didy folo. Fantatsika tsara zany. Ary avy eo arany rehefa niady tamin'ny Amalekita ny zanak'Israely rehefa nivoaka avy tao amin'ny tany Egipta dia io ady sy ny fandresena izay nentin'izy nahazoany zareo io dia nataon'Andriamanitra didy mihitsy tamin'ny Mosesy dia nilazaina amin'ny Exodus toko 7:20 andininy 4:20 manao hoe soraty amin'ny boky zany ozy izy ho fahatsiarovana. Zany hoe izany tantara izay zany tian'Andriamanitra ho soratana mihitsy mba ho fahatsiarovana. Ary avy eo ny didy sy ny fitsipika izay nomenany zanak'Israely izay nomenany Mosesy dia nisy didy mihitsy any amin'ny Deutéronomie toko 4:9 amin'ny hoe soraty eo amin'ny tolanam-baravaranao, soraty ataovy an'izao mba ho hitanao na mitsangana na mandeha. Zany hoe ny tenin'Andriamanitra sy ilay zava-miafina izay omen'Andriamanitra zany ny sitrapon'Andriamanitra dia tena zava-dehibe mihitsy ny hoe hanoratana azy. Zay zany ilay izy. Ary hevery raha ohatra ka tsy ny voasoratra ilay izy dia inona ny zavatra voaray antsika 2 taona ty aoriana raha ohatra ka hoe lova-tsofina fotsiny no ny tantarana ny zavatra rehetrarehetra izay hitan'ny Jaona tamin'izany fotoana izany. Mety tsy tena nieritreretin'ny Jaona no hoe fiatraikany satria tao am-ponja fotsiny izy mety nisy olona vitsivitsy nandefasana an'ilay izy kanefa dia zao satria ilay izy voasoratra dia lasa nisy fiatraikany goavana be ka no vakiana manerina an'izao tontolo izao izany taratasy izay voasoratra tany amin'ilay nosy kely antsoina hoe Patmos zany. Ary amin'ity an'io ty dia te hitarika ny saintsika fa sao dia mieritreritritsika hoe i Jaona ihany no antefahany izany teny izany fa nizy anizy tsika koa kristianina dia mandray zava-miafina isika. Nataoko fotsiny azy hoe mandray an'izao fampianarana izao ianao mba voasoratra ve nakabetsahantsika dia miaino fotsiny dia faly miaino am-piainona fotsiny dia rehefa avy eo dia efa adino iny. Ianao zao vao vita zao ty vidéo ty dia mety misy vidéo mampimendray hitanao dia efa adininao avy hatrany ny zavatra rehetrarehetra izay norenesinao teo. Fa raha voasoratra ao ilay izy dia afy izay. Mentory-tenitsika ny am-piangonana fa manao mba firemintsika moa no manoratra. Zany zany androany dia te hitarika antsika satria efa fantatsika tsara ny hoe ny teny mandalo fa ny soratra no mitoetra. Fantatsika tsara zany ary fantatsika tsara ny sarobidiny hoe zavatra voasoratra eo ka manomboka androany dia azo atao tsara mihitsy ary tena ampirisihana mihitsy ntsika kristianina hoe mividiana boky kely, mividiana carnet,
mividiana kahe kely dia rehefa mandray toriteny ianao na mandray fampianarana dia soraty satria zava-miafina no amparan'Andriamanitra aminao ary anampy anao zany ho fahatsiarovanao anao zany hilainao zany ahafahanao mampitombo ny finoanao fa indraindray lasa ohatrany hoe zay eniko zay voatazona zay votsitra dia votsitra lasa totsika tahaka an'izany ny tenin'Andriamanitra ka raha ny fahalalany zao tontolo zao aza raketina antsoratra tsara anatina boky fitahirizana samihafa mainka fa ny fahamarinany tenin'Andriamanitra sy ny zavatra sarobidiritra zay omen'Andriamanitra atsika dia amin'ity anio ty ry havana dia mitaona antsika mihitsy hoe soraty izany teny izany dia tsy natao an'ny Jaona ihany fa natao antsika rehetra ihany koa fa ny tena zava-dehibe indrindra dia arak'ilay tenin'Andriamanitra any amin'ny ohabolana 7 andininy 7 hoe soraty ao am-ponao izy soraty ao anatin'ny fonao mihitsy kanefa dia miverina ihany amin'le hoe mba ahafahanao mitadidy azy sy ahafahanao tena mirakitra azy anatin'ny fonao dia soraty amin'ny taratasy ihany koa izany tenin'Andriamanitra zany afaka mbola ampiasainao iny entinao ampahirezana olona hafa fa raha ohatra ka hoe renao zao fampianarana zao ka apitanao amin'ny olona hafa mety efa ny 300 isan-jato sisa ny vitanao mampita azy na atoko hoe ny 10 isan-jato angambany raha hoe raha pitso na raha afaka pitso fa tena kely dia kely fa raha misy zavatra voasoratra ao ka apitanao dia mbola misy zavatra be dia be azonao tantaraina zany ao anatin'le izy dia oka antsika tsy ompiany fotsiny ihany ozy izy ka amitaka ny tenatsika raha manadino fa tenampankatoatsika ka ny ahafahantsika mankatoa an'izany dia manampy antsika ny hoe soraty le izy natao didy le izy ry havana dia ozy ianao hoe voakasika izany didy izany viasa tsy anjaranao ny mieritreritra fa dia ho an'Andriamanitra rirany ny voninahitra amen